Faharoa amby roapolo aprily taona enina amby roapolo amby roa arivo manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko ampanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Indro ary ireo lohatenim-baovaontsika. Commune manompana voavany olana ara-pitaterana azo antoka ny sy ny mpizahatany. Tafiditra ao anatin'ireo tobim-pahasalamana arivo isitraka fanampiana avy amin'ny gouvernemanta amerikana ny tobim-pahasalamana ao Toliara. Asipanarenana ny kianja fanaovana baskety ao amin'ny CEG Razaka ao Ambatondrazaka. Iverenantsika aloha ilay vaovao omaly mahakasika ny fanehoan-kevitra nataony ministry ny fitsarana araky ny fananarahantsika azy tamin'ny vaovao an-tsary aliny dia misy fifandraisana amin'ireo raharaha hitazomana ny colonel Patrick Rakotomamonjy ireo tanora Gen Z izay mbola tazomina atao fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny fitsarana omaly mbola samy atao fanadihadiana avokoa ireo olona rehetra voaroroy amin'ny raharaha fikononkononana fanonganam-panjakana fa tsy mbola nisy niakatra fitsarana atreto. Teratany frantsay hahira ihany koa no tafiditra atao anatin'izay ariva Ravonarivo. Hiditra anatina raharaha fikononkononana fanonganam-panjakana sy fanohitohinana ny filaminana na atteinte à la sûreté de l'État ireo tanora Gen Z telo izay mbola tazomina atao fanadihadiana amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny fitsarana Vanir Soerinaivo. Nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa misy fifandraisana tamin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy sy ny teratany frantsay iray izay efa voasambotra ihany koa izy ireo. Hita ny conversation WhatsApp, hita ny conversation Telegram izay natao zareo ary misy ny document izay nanomanany zareo ny fihetsiketsena sy fanonganam-panjakana izay neritreretino atao ary anaovana fanadihadiana mikasika izay fifandraisany zareo izay no nitazomana andreo mpikambana anatin'ny Gen Z ireo. Tiako ampiana ihany koa fa tsy misy torture ary tsy misy fikasihan-tanana velively tamin'ireo ankizy ireo ary nanao fanamariana zany mihitsy zareo isaky ny mivoaka avy atao enquête anankiray amin'ireo ihany no misy mangana satria tamin'ny fisamborana anazy dia nenjera tamin'ny moto izy rehefa nitsoaka dia io consigné ao anatin'ny PV ihany koa hoe izy nenjera naparatra anazy ary nalaina sary aloha ny enquête fa tsy nisy fikasihan-tanana. Mahakasika ny raharaha colonel Patrick Rakotomamonjy intelo miantaona ny fisamborana sy ny fampiakarana ireo voaroroy teo anatrehany fampanoavana. Nisy zany tamin'ireo déferment anankitelo miantaona ireo dia misy ifandraisany aminazy daholo na le atteinte à la sûreté de l'État izay déferment voalohany misy any Sylvain Rabetsarona misy ifandraisany aminazy koa ny déferment faharoa izay misy any DG any FSM Général Alfred sy ny namany izay voatazona ary hita fa nisy fikambanana ataontsika hoe association nikononkonona izay fanonganam-panjakana izay notarihiny tao anatin'ny fivoriana izay voalaza tao anatin'izany fanadihadiana zany dia misy mandat d'arrêt sy avis de recherche zany contre anazy amin'ireny déferment ireny. Io mandat d'arrêt io no nafana mametraka anazy avy hatrany any Antsefa satria ny mandat d'arrêt rehefa exécutena dia alefa any amponja ilay olona. Izao zany izy dia atao enquête eny anivon'ny fitsarana izay tazomana anazy amma individu dangereux sady mety hitsoaka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny amin'ny parquet izy dia mandeha ho androana ny mpitsaram-panao famitorana dia any aoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy folo taona ka mandra-pahafatiny hatramin'izy. Momba ilay teratany frantsay iray izay voaroroy anatin'ireo raharaha ireo ary efa nosamborina dia mbola anaovana fanadihadiana ihany koa izy amin'izao fotoana izao momba ny fiavian'ireo volana ampidiriny teto Madagasikara hamatsiana ny fanonganam-panjakana kasainy atao ho hiatrany ministry ny fitsarana. Efa nogiazina ny ambanivohiben'ny Madagasikara ireo vola ireo. Azay ny makasika an'iny fa hiresaka lafiny fizahatany aloha isika manana seran'antsambo voajanahary ary efa hivezivezen'ny sambo mpanjono sy mpitatitrentana ny commune manompana district ny Soanieranivongo. Ny fanatsarana izany no sisa takiny fampandrosoana ny faritra manodidina ao ankehitriny taorian'ny ny fahavitany lalam-pirenena fadimy izay efa mampiova lafin-javatra maro any an-toerana. Tsy ivona moa fa manana toerana miavaka voajanahary azo tsidihana ho an'ny mpizahatany ihany koa io
commune io raha tsy laza afa-tsy ny fisiany cascade telo samihafa any an-toerana Belle Benjamin. Mitomboka misokatra ny lanitry komina manompana hatramin'ny nahavitany ny ampahany lalam-pirenena fahadimy ifandraisany amin'ny sonirany vongo. Voava ny olana ara-pitaterana hita azo sampentanana ihany koa ny fiovana na eo amin'ny vidim-piainana tsy vidim-bokatra indrindra ny toesen'ny vahoaka amoron-dalana toy ny manompana ankehitriny. Toka miavaka magnompana noho ny fananany ranomasina milamina sy madio azo ilomagnosana. Maro ny teratany vahiny manorim-ponenana ary fandrombahana sahady ny tany amoron-dalana sy amoron-dranomasina amin'ny andro iresahana izao. Mahomby koa zegny dia hitantsika poro naturel filazanazy ny fananany mety zany tegna azonay rery satria tamin'ny fanamboarana lalam-pirenena fahadimy zany kedinao sambo mapety 700 tonnes mitondra ireo engins jiaby magnamboarana lalana sy mitatitra fitaovana maro samihafa satria afaka miditreto ny sambo maventy dia io koa ny tsisy risky koa ny ranomasina dia mitondra ranomasina zay hitantsika io dia eto zany mba fagniriana zany fampitany lala io mba hisain'ny port ahafahana mifandray avy agny Sainte Marie sy Tamatave ary Baratsetra mba ahafahana koa mitarika sany mpizantany ahafahana mampandroso ny commune Magnompa. Tsy izany ihany fa mbola misy atialarovana natao hisintonana mpizantany ihany koa ato. Tsy mbola misy mpanjifa ny akanto ny cascade arena voajanahary anjarany manompana. Forêt tena forêt primaire tia ary misy cascade. Ny zeto le voalohany hitantsika mbola misy anankiroa agnambony agny. Réserve satria zegny loazona zegny fa manana arena voajanahary tegna azo avozy sy tantany tsara ny commune Magnompa. Eto zany ny cascade hitantsika amin'ny atiala agnambony tanety misy ihany koa ny ranomasina hitantsika agny amoron-tanàna agny dia mbola manana atiala ihany koa amoron-ranomasina dia ohatry frontière reny commune Magnompa. Zegny no anovany antsoavo amin'ireo mpamatsy vola mba hitodika teny commune Magnompa amin'izao fampitany lalambe izao dia misy zavatra sady toerana fitsangitsangana izy toerana ahafahana mampandroso sy magnetsika ny Madagasikara teo raha atao amin'ny ankapobeny. Miazakazaka mametraka foto-drafitrasa mifanaraka amin'ny fivoarana io ny commune. Ifampitadiavana ny toeram-pisakafoanana sy fandraisam-bahiny ny tomboka ny fahavitany lalan'io. Asa siezaka ataon'ny commune ny anao tanànan'ny mpizahantany ny manompana izay tetikasa ny ben'ny tanàna Bakarboana André. Zay ny makasika ny fa mbola ijanona amin'ny faritany Tomasina ihany isika efa eo andalam-panamboarana ny lalana mihazo ny commune Ambanivohitra Fanandrana sy Ambody lalana any Tomasina faharoa. Io lalana io izay nampikakaiky ny mponina tany an-toerana Ester Savinasy sy Romial Rakotoarmanana. Tapaka tanteraka ny lalana mampitohy ny commune Fanandrana sy commune rurale Ambodilazana mirefy 40 km mahery ao amin'ny distrikany Tomasina faharoa taorian'ny fandalovany Rivodoza Gezany. Niteraka fasairanana teo amin'ny mponina izany ka nampiakatra ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Noraisiny orinasa CGSV ny fanokafana izany iaraha miombonantoka amin'ireo commune voakasika sy ny unité de coordination ho fanarenana ny Tomasina ka ireo antsoina hoe point noir no ampiasaina olona manodidina ny 100 isaky ny fokotany 5 andalovany lalana mandritra ny 30 andro izay sandaina 7,000 ariary sy vary 1 kilao isan'olona. Kasika izy io zany dia voalohany indrindra aloha misy sokajin'olona ny tsimbina. Io zany voalohany satria tafiditra agnatin'izay moa zany ny tegna marifo ara-piveloman-tegna. Dia faharoa koa moa zany tegna zava-dehibe aminazy koa zany dia manampy an'ireny olona reny zany amin'ny famatsiagna le izy. Dia ny fahatelo magnaraka an'izay moa zany dia zavatra tegna lehibe aminazy dia ahafahany mivezivezy tsy hisy sakana ny fitadiavana ny rehetra raha madio tanteraka ny lalana. Avy eo amin'ny bakan-dringaringa ka hatrany Ambodilazana no tena voamafy izay nozaraina enina ny fanamboarana hoy Mamsoa tompon'andraikitry ny fifandraisana amin'ny vahoaka eny fotony eo anivo ny orinasa CGSV. Ity lalana ity zany ny refy eo amin'ny 40 kilometatra eo satria ity zany ny axe anankiray mandra-pahatonga any Ambodilazana eo amin'ny 30 kilometatra eo fa mbola misy axe anankiray lalana antongotra zany hoe sentier pédestre zany no ho amboarina satria misy olombelona any izay sahirana noho ny lalana izay voasakantsakana noho ny hazo izay lavo taoriana fandalovan'ny Rivodoza. Antenaina araka izany fa hiva amin'ny ampany ny olany mponina anatoerana.
Ity lalana ity rahateo no miazo ny tobo famokarana herinaratra ny Zirama ao Volobe izay manampy ny filan'ny Tomasina herinaratra. Zay ny makasika ny resaka lalana fafokotany roa ao amin'ny komuna Vohitr'Anivy na Brickaville no misitraka vola avy tamin'ny fitondram-panjakana malagasy ho fanarenana ny tokantrano izay lasibatry ny tondra-drano nandritry ny fandalovany rivodoza gezany farany teo ka fokotany roa hafa ankoatran'io no nisitraka Masom-Bolovary sy zezika ary tao mangahazo ho ambolena. Ny tetika safidy izay vatsy ny banky iraisam-pirenena vola no manaramaso ny fitsinjarana Emile Jocelyn. Tokantrano 570 ateto amin'ny komina Vohitr'Anivy na Brickaville no nisitraka lela vola 7 alina sy 2 hetsy ariary avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Raha ny fantatra dia nisy ny fanadihadiana natao isan'ny tokantrano taoriany fisiany tondra-drano nateraky ny rivodoza gezany ka nojerena manokana ny trano rava, ny fananana simba sy vera ary ny trano dibo-drano ka rehefa vita ny fanadihadiana natao dia nalefa notsaraina tany amin'ny rindram-baiko ny tetika safidy na ny Fonds d'intervention pour le développement izany fanadihadiana izany ka izay nanana nota latsaky ny 4,700 no nahazo ilay lela vola 7 alina sy 2 hetsy ariary. Izay nanana noty amboniny kosa dia mazava ho azy fa tsy nahazo vola. Ankoatra ny noty ambony dia ireo olona izay efa nisoratra anarana tany amin'ny fokotany hafa dia voatery tsy maintsy nahintsana ilay rindram-baiko avokoa. Ny fikambanana santatra no nandraikitra ny fandraisana anarana amin'ny ankapobeny ary ny fikambanana fitahian-jo kosa no nitsinjarany vola izay eo ambany fanaraha-maso ny tetika safidy voatsia ny banky iraisam-pirenena vola. Tamin'ny fotoana tamin'ny ranobe dia niantso mihitsy zabe ny tanàna ny taraigna tamin'ny zareo hoe mba jerenareo komina Vohitr'Anivy dia tsy adinonjareo izay zavatra zay. Tonga zareo zao no ny ataka nataoko dia misitraka vola 7 alina sy 2 hetsy isaka ny vatan'olona mahiry ny 900 eto amin'ny komina Vohitr'Anivy fokotany Vohitr'Anivy. Fa za kosa zao dia mbola mangataka amin'ny fitondram-panjakana dia mba hisitraka karanty koa le fokontany enina ny sisa tavela mangataka amin'ny filohan'ny fanavozana za fa mety horeny hoen'ny Mikael angamba zay zakako zay monsieur le colonel mba jereo any zay te fa raha tonga ranobia dia tegna mijaly zay. Hanampy betsaka ny vahoaka traboiny amin'ny fanarenana ny simba ny fahazahoana izao vola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy izao. Tamin'ny ranobe zany zay tratra rano dia nagnampy le nagnano tatra marina nenga tamin'ny mera ka io zany nagnatitra tatra nenga zegny tokony le taterany takagny ka zao zany raiko nahazo vola zay zao. Ohatrin'le vola 7 alina sy 2 hetsy isan-tragno. Potika zay tamin'ny ranobe satria dibo-drano na voly na entana tan-drano simba aby sy tamin'ny ranobe dia azo zany vola agnavozany le zegny raha potika tan-drano zegny tokotokony ho azo ividiana aminanjy dia amin'ny sakafo potika iny dia vidianana sakafo. Mba hialana amin'ny osoka dia efa nisy ny fitsinjarana QR code mialohan'ny fotoana ka tsy maintsy alaina sary amin'ny finday ireo olona mpisitsaka ny vola avy amin'ny fitondram-panjakana. Fanohanana ireo traboina izay fa ho fanohanana ireo voafonja any amin'ny faritra Morony Mania kosa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanofanana ireo voafonja isehatra amin'ny fandrafetana azo eo anivon'ny centre de réinsertion sociale ao Alakamisy any Ambositra ary aorian'izay dia afaka mandray avy hatrany ireo asa momba ny azo ny fitoerana misahana ireo voafonja rodimanana Sandrasy Onja fony miarana. Tsy toeram-panasaziana ny fonja fa ivitoeram-panarenana ho ny talepatry ny fandraharana ny fonja Morony Mania mpisolo-toerana ary maro amin'ireo voafonja eo anivon'ny fonja Benambositra no misitraka fiofanana amin'ny sehatra maro lafy mba hananan'izy ireo toe-tsaina vaovao sy anomanana ny fiverenan'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina ka nosokafana ny fiofanana mikasika ny rafitra hazo eo anivon'ny centre de réinsertion sociale maro lafy Alakamisy Ambositra izay anofanana ireo voafonja voafantany ho amin'izany. Izy io moa zany dia toy ilay fampandehanana ny asa eto amin'ny plateforme multi service maro lafy izay rahantsika amin'ny tetika asa mitsinjo izay vatsian'ny agence française de développement vola. Fa mamaraparana izy ireo dia anisan'ilay tetika asa efatra hita eto amin'ity centre ity zany ny fanofana hazo izany hoe eo le fiompiana koa manatody lava sy fakana nofo
dia eo ny provanteria ary tia ny atelier menuiserie bois zany. Aharitra 20 andro ny fiofanana dia aorian'izay zany dia tonga dia mihodina ilay atelier menuiserie bois, afaka mandray commande, afaka tonga dia mampidi-bola zany. Ankoatra le hoe fanomanana ny fiverenan'ny voafonjy eny anivon'ny fiarahamonina ady amin'ny famerena keloka sy ny fanilikiliana dia izay resaka fampidiram-bola ho an'ity centre de recherche sociale ty ny tanjona zany. Izao fampiofanana izao moa dia fiaraha-miasa eo amin'ny fitaliavam-paritry ny fandraharana ny fonja Morony Mania sy ny fitaliavam-paritry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasanty an-toerana ary ny tetikasa mitsinjo. Anisan'ny tanjona ataon'ny fitaliavam-paritry ny fampianarana teknika ny sy ny fanofanana arakasa ny hanomezana fampiofanana mamaim-poana amin'ny distrika rehetra sy ny commune. Fa eto kosa dia misy zavatra miavaka kely satria dia ety amin'ny voafonja nambositra no misy ny fampiofanana. Ny tanjona dia mitovy foana dia ilay fampiofanana ny olona mba hananasa. Ny tanjona aorinan'izao dia lasa pidi-bola zareo reo fa tsy vesatry ny fiarahamonina intsony, hamelona ny vady aman-janany ary indrindrandrindra hanavitra koa ireo namany izay ataontsika hoe tratran'izay vesatra tsy fanananasa zay. Efa mizotra sy mandeha ihany koa ny fiompiana kofakana nofo eo anivon'ny centre de réinsertion sociale maro lafy ary no mafisy ny tompona andraikitra fa ny fampiofanana ny voafonja toy izao dia mandray anjara amin'ny fananana filaminana ary mampiaina ny tahany famerena keloka amin'ny fotoana iverenan'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina. Lafiny fanabeazana no anoizantsika ny fampalalam-baovao sekoly iray mampiroborobo ny fanabeazana mampiaty ny 3S éveil eny ampita-tafika mandray sy manabe ireo ankizy rehetra. Anisan'izany ireo ankizy manana fahasamihafana toy ny autiste sy ny manana toe-tena trisomie 21 mba ahafahan'izy ireo mivoatra sy manaraka ny gadona iainan'ireo ankizy mitovy taona aminy. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanentanana sy ny trisomie 21 nisy tamin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa ho fampiroboroboana ny fanabeazana mampiady. Fanadiadiana. Rafitra iray mikendry ny ampianatra ny ankizy rehetra ao anaty tontolo iray na manana fahasamihafana na tsy ny fanabeazana mampiady. Tsy tokony atao ankilabao ny ankizy fa ampidirina ao anatin'ny sekoly ara-dalàna mifanaraka amin'ny kilasy sahazazy fa miampy ny fanohanana manokana mifanaraka amin'ny vilany. Miisa 120 ireo ankizy hafakely beazina ao amin'ny sekoly 3S éveil ampita-tafika izay samy mahazo fanohanana sy fanabeazana mifanaraka amin'ny filany tsirairay avy. Eto amin'ity sekoly ity dia miezaka izahay manangana tontolo izay feno fitiavana, faharetana sy fahatakarana. Ny mpampianatra sy ny mpanabe rehetra dia miara-misalaha mba hanohana ny ankizy tsirairay, hanampy azy ireo ahita ny heriny sy hanatratra ny nofinofiny. Ny autisme, ny TDAH dia tsy sakana amin'ny fahombiazana fa fomba hafa fianarana sy fanehoana ny tena. Adiditsika rehetra izay ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny mahampanabe sy mpitarika antsika no mamorona tontolo iray ahafahan'izy ireo mivoatra araka ny maha-izy azy, miaina ao anatin'ny fahasamihafana zany. Tanjon'ny sekoly ny hanome fahalalana mitovy ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny tontolo iray feno fitiavana, faharetana ary fanaraha-maso akaiky. Raha hoantsika olona tipika neurotypika le izy dia mety hoe tsy dia misy dikany fa ho anay le izy tena hoe un grand pas en avant mihitsy dia voyage d'étude zany. Na vita nanao voyage d'étude à 4 jours ny avy tamin'ity taona-ty. Tena hoe savana izy nisaraka taminay ao anatin'izay efatra amby folo taona izay zay ny sarahany voalohany taminay hoe tsy niaraka natory hoe anatina toerana iray. Tena hoe tena faly zay navita izay dingana be zay. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanentanana sy ny trisomie 21 ny sekoly 3S éveil ampita-tafika. Nisy ny hetsika maro samihafa izay nikarakarain'izy ireo, manasongadina ny mahazava-dehibe ny fanekena sy ny fampiarana ny fanabeazana mampiady. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fampivondronana ireo ray aman-dreniny ankizy izay manana fahasamihafana ao anaty fikambanana iray. Tanjona amin'izany ny ahafahan'izy ireo mifampizaratra kefa sy mifanohana hatrany amin'ny fanabeazana ireo ankizy izay mila fikarakarana manokana sy fitiavana bebe kokoa.
ho an'ny taolagnaro indray sika amin'ny vaovao manaraka ity ao anatin'ny festival de la différence izay karakarainy grâce association sy ny mouvement pour la différence commission autiste any amin'ny faritra Anosy dia nisy ny fambolekady izay notanterain'izy ireo teny amin'ny tany malalaky ny port Eoala izay nentina hitezana ireo zaza hafa kely amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Tahitsy Atsiro Eraza Pierre Anika solteranay any taolagnaro. Ao anatin'ny festival de la différence izay karakarain'ny Grèce association sy ny mouvement pour la différence commission autisme antainina Anosy izay manana tanjona ny ampahafantatra ny fiaraha-miaina amin'ny olona manana fahasamihafana dia nisy ny fambolekady izay nitanterahan'izy ireo teny amin'ny tany malalaky ny port Eoala izay nentina hitezana ireo zaza hafa kely amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Isany anatin'izay fankalazana zay ny fanomezana tontolo maitso tontolo iainana iainan'ireo zanatsika ahafahan'zareo mivoatra araka ny tokony ho izy ao anatin'ny tontolo madio. Isaoranareo mpiara-mambonantoka izay manoana foana ny hetsika tonga nitona nefa ny ekipa ihany koa niaranam-boly azo amintsika amin'izay fankalazana festival de différence zay. Averina foana hoe mila mahafantatra ary miara-miaina amin'ny olona mana fahasamihafana tsika. Izay mondrina koa moa zany tena tanjona lehibe nanovana an'izay festival de la différence zay. Efa mamaraparantsika zao satria aorinan'ity dia hetsika roa sisa akasitrahana feno ao retsy tonga androany nefa nanoana ny hetsika hatramin'izay. Tsara ho mariny fa zanakazo akasia miisa 200 fototra no nambolena tamin'ity androany ity izay niarahana tamin'ireo zaza sy ny fikambanany ray aman-dreny manana zanaka hafa kely. Eny fa nareo mpanoana ny hetsika fotsiny ary dia tonga ny anefa nadidiny toy indry zareo avy ao amin'ny Stran. Manoloana ny fisian'ny olana ao amin'ny faritra rovana Marojejy any Sambava dia nisy ny fanapa-kevitra ny raisy ny tompon'andraikitra fahovahana ao anatin'ny fotoana fohy ny olana misy eo amin'ny fitantanana ny valan-javaboary ny Marojejy izay miteraka 10 eo amin'ny fokon'olona sy ny mpitantana. Efa nisy ny dinika natao hikaroham-ba olana manoloana izany manana azy Fredy. Miteraka disadisa eo amin'ny fokon'olona sy ny mpitantana ny valan-javaboary Marojejy ny fiferana na ny limity misy amin'ity valan-javaboary ity. Etsy andany ny fokon'olona manana tany manodidina ny faritra rovagna io milaza fa tsy mazava ny hevitra mampisaraka ny tanin'izy ireo sy ny valan-javaboary Marojejy. Manambara kosa ny mpitantana ny Olafady io na ny Madagascar National Parks mazava ny fiferana na ny limity du parc fa ny fokon'olona no nihiditra anatin'ny toerana izay efa voafaritra fa alafady. Nisy ny latabatra boribory natao hikaroham-ba olona mahakasika izany teto Sambava niarahana tamin'ny OMC izay notarian'ny prefet Sambava ny faritra Sava ny fitalevam-patry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovian-jafy Sava ny mpiara-mambonantoka toy ny LCF sy ny namany ary ny solontenan'ny vahoaka ifotony. Tapaka nanitrain'izany fa hanao fidinana ifotony tsy ho ela ny tompon'andraikitra rehetra voakasika miaraka amin'ny teknisianina fandrafisan-tany hijerena ny tena zava-misy mba ahafahana miroso haingana amin'ny famahanan'ny olona ka ny ao amin'ny fokotany Mandena komina Maroamby no hanomboana izany. Nandritra ny ihany koa nandiniana ny fanatsarana ny fomba fiasa eo amin'ny setry ny fiarovana ny tontolo iainana niarahana tamin'ny conservation ALIES. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika lafiny fahasalamana natolotra ara-pomba ofisialy tany amin'ny CSB2 amin'ny Mitsinjo Betanimena ireo fitaovam-pitsaboana natsarana ny fahasalaman'ny vehivavy Terabao sy ny zaza mena vava ho an'ireo faritra fito iasan'ny tetikasa MCGL izay toanan'ny gouvernemanta amerikana vola Marcelia Ravololonjanahary Martial Andrimanatena. Tobi-pahasalamana fototra arivo sy hôpital B 530 amin'ireo faritra fito iasan'ny tetikasa MCGL toanan'ny gouvernemanta amerikana no hisitraka ireto fanampiana ireto mba hampihenana ny tapa-hafatesan'ireny sy ny zaza indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra sy sarodalana izay tsy afaka misitraka tolotra ara-piterahana araka ny tokony ho izy. Tafiditra ihany koa amin'ny fifanaraha-piara-miasa ny gouvernemanta amerikana sy malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho fanatsarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Vao tsy ela kory izay dia nanao sony fifanaraha-piara-miasa ara-pahasalamana ny gouvernemanta amerikana sy ny fanjakana malagasy izay tetikasa maharitra 5 taona izy io. Ao anatin'io tetikasa io dia misy tetikasa maro ao anatin'izay ny fanatsarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny ady amin'ny tazomoka
ny ady amin'ireo arety mifindra ny fanatsarana ny laboratoara eto Madagasikara. Androany izay dia nitsidika CSB teto Toliara faharoa CSB Mitsinjo ary nijery manokana ny fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernement amerikana sy malagasy amin'ny alalan'ny fikarakarana ny fahasalaman'ireny sy ny zaza. Manampy amin'ny famonjena aina ary manohana ny Madagasikara. Iroso mankany amin'ny rafitra ara-pahasalamana mahaleotena ny fanampiana izay hotantana ny tetikasa MCJL. Tanjona ny anantona ny rehetra ny tompom-pahasalamana. Ny fitaovana nomena androany zany dia misy mizara anankitelo mazava. Voalohany aloha fitaovana hoentin'ny mpanentana ara-pahasalamana hanao ny fanentanana eo anivon'ny fiarahamonina. Dia ny faharoa fitaovam-piasana andavanandro ho an'ny CSB izay anaovan'ny raporo, anaovan'ny enregistrement ny zatra mitsango anivon'ny CSB. Dia ny fahatelo misy ataontsika hoe drap calibré zay io tena andrefesana ny tapam-pahaverezan-draha mandritry ny fiterahana izay ahafahana mandray fanapakevitra aingana hamonjena ny vehivavy bevoka raha sendra misy izay fahaverezan-draha be loatra izay. Anisany misitraka ny fampitaovana ny CSB2 Mitsinjo Betanimena. Miady moa zany amin'izao fotoana izao mba hoe hiena ny tapa-fatesan'ny reny eo am-piterahana dia anisany manampy anay zany nisy fitaovana nozaraina teo manampy anay izy io zany mba ahafana mandray ny mesure malaky amin'ny prise en charge an'ilay vehivavy izay efa miteraka. Ka raha ohatra ka sendra manao hémorragie postpartum izy dia ahafahanay tonga dia mandray mesure ilay fitaovana izay nomena anay teo reny. Taorian'ny fitsidihana ny tompom-pahasalamana dia nihaona tamin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ity tompon'andraikitra Amerikana ity. Mbola izay vaovao ny fahasalamana izay ihany fa any amin'ny tapany avaratry ny nosy manohy ny fametrahana ny cabinet d'accouchement communautaire any amin'ny district any Ambanja ny Santé Sud ka notokanana tamin'ny farany herinandro lasa teo atao ambolo madinika commune Ambodimanga Ramena ny tompom-pahasalamana mba hiantoka ny fahasalamam-bahoaka ka ny aretina tazomoka ny tuberculose ny aretim-pivalanana ary koa ny fitiliana ny VIH sida ary ny aretin'ny vozo ny zaza no antom-pisiny amin'ireo toerana izay voatokana hisitraka izany. Kinisa Bezandry. Natao hitsinjovana ny fahasalaman'ireo mponina amin'ireo toerana lavitra tompom-pahasalamana sy sarodalana izao toa nataon'ny Santé Sud izay mametraka cabinet d'accouchement communautaire amin'ny alalan'ny tetikasa pluriel izao. Faritra Nalamanga sy Diana no hanatanterahana izany ka miara-miasa amin'ny ONG Réseau Madeds izay misy ny FIFAFI eo ambany ny fiahian'ny fitalavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka Diana. L'objectif, c'est de pouvoir recruter, installer, former, équiper 12 sages-femmes communautaires ici dans le district d'Ambang. Je vais rester spécifiquement sur Ambang et surtout de pouvoir proposer des soins de qualité et de proximité aux personnes qui sont plus loin des CSB, plus loin des hôpitaux. Mahazo tombony ireo fokotany voafida metrahana izao tompom-pahasalamana izao na dia tsy miankina aza izy ity satria efa miaraka amin'ny fitaovana sy fanafody ahafahany rasazy miasa ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fahasalamana hita fa tegna zava-dehibe eto amin'ny tany sy fanjakana. Ka eto tsy hainay tsy saotra i projet Santé Sud izay vy nahitana ity l'hôpital ity. Tsy adinanay koa zay ny fonkon'olo ato amin'ny Ambodimika indrindrandrindra sy namana hafa zay nanampy amin'ny fanatanterahana fanamboarana ity. Maherin'ny zato ireo vehivavy efa niteraka tamin'ireo CAC na cabinet d'accouchement communautaire efatra izay napetraka hatramin'ny taona 2024. Maherin'ny 4,000 sy 4 alina kosa ireo voazaha fahasalamana ary manodidina ny 1000 ireo izay voatily VIH raha nivokatra izay nambaran'ireo tompon'andraikitra. Mbola ijanona Ambanja ihany isika nanokana roa andro nanaovana hetsika ara-pahasalamana maimaim-pony ireo rasazy tany amin'ny farim-piadidim-pahasalamana Ambanja ny farany herinandro lasa teo izay nitsinjo ny fahasalamana ireo reny sy ireo zaza latsaky ny 5 taona hetsika 7 no nataon'izy ireo nandritra izany ka samy nahazo ny anjarany avokoa ireo izay nanantona ny toerana nanatanterahana ny hetsika. Mbola Kinisa Bezandry. Fizaham-pahasalamana maimaim-pona, fitiliana VIH, fanaovam-bakisiny, fisafoana ny reny bevoka, fandrindrana fiainam-pianakaviana,
fanaovana ekografia na raha ny fanentanana no nanamarika ny roa andro ny etsika nataon'ireo rasazy ato amin'ny farim-piadidim-pahasalamana eny Ambanja ny farany herinandro teo. Isakataogno zahay sage-femme tsy Ambanja fofa magnerana ny Madagasikara misy etsika 5 mai tena izy. Isan-taona wa misy etsika international pour les sages-femmes. Amin'izay fotoana zany zahay magnano raha jiaby tokony azonay atao anampiana ny vehivavy sy ny zaza. Noho ny raha io tamin'ny taogno ty zegny tsisy régionaly fa natao national de faly foana zahay zegny nagnano zao etsika zao. Eto zegny magnano fisoragna zegny vahoakan'ny Ambanja jiaby, misoratra koa zegny ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka zay tsy mandao zahay amin'ny acte rehetra zay ataonay, indrindra ny médecin inspecteur eto Ambanja pour le parrainage ny etsika ataonay ty. Misoratra ihany koa ny projet santé sud nanao agnarabola amin'ny alalan'ny projet pluriel nagnotro nakarakaragna raha karaha ty zegny. Nahazo tombony tamin'ity etsika ity ireo renim-pianakaviana sy ny zaza latsaky ny 5 taona fa tsy diso anjara ihany koa ireo zay nanatona nandritra ny etsika. Raha izay ny tany amin'ny tapany avaratry ny nosy dia tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany adiny amin'ny aretina hémophilie ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka hafaritra fitovinagny etsika fampahafantarana andreo mpiasan'ny fahasalamana ny fisiany aretina hémophilie no nanamarian'izy ireo izany tany amin'ny distrikany Manakara mba hisoroana raha misy tranga misy ao mandritra ny fitsaboana rokira ty Anjanahary. Eric Didier, TVM Manakara. Fankalazana ny andro maneran-tany mahakasika ny aretina hémophilie tsy diso anjara amin'izany ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka fitovinany. Aretina tarazo tsy dia fahita firy izy ty raha eto Madagasikara. Ny zazalahy ny tena voany mandeha raha lava raha misy ny ratsa izay mahazo azy. Mba hisoroana amin'ny fahasarotana dia nampahafantarina ireo mpiasan'ny fahasalamana ny fisian'ity aretina hémophilie ity. Ka ny loha hevitra tamin'ity taona ity fitilihana fanombohana ny fitsaboana. Ankalazany isataona moa izy io dia anisany ankalazany zany fitalevam-paritry ny fahasalamana eto amin'ny faritra ny fitovinana. Ny loha hevitra zay ny safidiana tamin'ity dia ny fitilihana dia ny fanombohana ny fitsaboana. Ka anentana kanentana natao tandroany misy diabe ny rana tamin'ny ministère ny fahasalamana rehetrarehetra teo ihany koa ny conférence scientifique zay nampahafantarina ny mpiara-fahasalamana rehetrarehetra mahakasika ny fisian'olo efa voan'ny hémophilie ary fanentana ihany koa ny olona mba hanao fitilihana mba ahitana mialoha an'izany aretina zany mba tsy ho tonga amin'ny tanga fahasarotana. Amin'ny ankapobeny ny hémophilie dia ny zaza lehilahy zany no tena marary izy io ka ny zaza vehivavy zany amin'ny dia mitondra fotsiny nataontsika hoe cortège dia mety mamindra amin'ny taranana. Zaza vao mianatra mandeha ohatra zao ka misy mangamangana na koa hoe misy mivonto ny vanitaolany raha ohatra hoe voadona izy na ihany koa ohatra ny hoe natao circoncision izy ka mandeha raha dia tsy mety mijanona dia mila mailo zany tsika amin'izay fotoan'izay fa tokony anao ny dépistage mba ahafahana hanatsara ny fiainan'ilay olona satria mety hiteraka zavatra-dratsy mandritra ny androm-piainan'ilay olona ilay izy raha ohatra ka tsy voaray an-tanana ara-dalàna. Eto Madagasikara manodidididina amin'ny 220 sy 200 eo zany ny fantatra fa mitondra ny aretina hémophilie amin'izao fotoana izao. Ny ampahafantarana azy voalohany indrindra aloha zany dia ny fanaovana dépistage. Dia ny mety mampiahiahy rehefa ohatra hanao dépistage raha ohatra hoe voadona manga na ohatra hoe mandeha raha matetika ny orona na misy mandeha raha nify akanjo nify dia manao dépistage mahakasika an'izay indrindra fa raha manao didipotra le zaza ka tsy mety mijanona le raha na manao fadidiana. Ankoatr'izay nandritra ity fotoana ity dia nanateraka fanaovam-bakisiny fahobe hiarovana amin'ny mpox ireo mpiasan'ny fahasalamana aty an-toerana. Iverenantsika vetivety ny vaovao ara-politika mitohy ny fanehoan-kevitra politika ataon'ireo atoko samihafa momba ny fanaovozana apetraka eto amin'ny firenena saika maneho ny fomba fijery ny momba izany avokoa ireo mpanara-baovao ara-politika any amin'ny faritra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena arahantsika miaraka. Fanambarana miainga avy aty Ambanja tamin'ny fivoriam-beny
fédéraliste eran'ny Madagasikara. Izahay solon-tegnan'ireo hetsiky fédéraliste eto Madagasikara nivory teto ambanja dia magnamariky fa laligny ny crise ara-politique, ara-toekarena ary ara-tsosialy iainan'ny firenena. Tonga amin'ny limite farany ny rafitry état unitaire centralisé izay niteraka fitangoronam-pahefagna fanikilihana ny faritry tsy fahombiazan'ny fitantanana ary fahaverezan'ny fitokisana ny vahoaka. Voalohany, miantso fitoniana zahay sy firaisan-kina manoloana ny savorovoro misy satria efa hita sy tsapa fa efa magnatanteraka tsikelikely ireo fitakiana izay natao nandritra ny tolo mba hirosoana amin'ny tegna fanovana ny fitondrana fanavozana izay tarihiny colonel Andrianirina Mikael. Potiky sy latsaka ankaterena lalimpaka ny firenena ankehitriny ka mila mifanometanana atsika jiaby hagnavotro azy. Tsy mora ny fagnampodianana azy agnatin'ny fotoagna fohy ary manohana ny dingana mandeha any amin'ny fikonandoham-pirenena zahay izay lalana tokana atongavana any amin'ny fifidianana lalam-panorenana. Ny fahefan'ny vahoaka, any vahoaka ny fahefana tokony hijotso fotony ny demokrasia ary mahazo mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitry ny olom-pirenena jiaby. Hitondra anjara borika amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny fanohanana sy fiarah-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny tanjona io amin'ny fijoroany vovonana ARMA na Action pour la refondation Madagascar. Fanambo azy ireo dia ny hoe iray ny malagasy amin'ny fanatanterana ny Repoblika Federaly antoka ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Taorian'ny fananganana amin'ny Bureau national dia najoro teto Antsoi ny bureau ho an'ny faritany Mahajanga izay notariny filoha nasionaly Jaohavy Erika Jiko Di Babala izay mirary ny fifanomezan-tanany rehetra amin'ny fanovana ny rafitra dia Repoblika Federaly ka atao ao anatin'ny fanaran-dalàna. Ny vovonana ARMA izay hivondrona ny diaspora, ny GNZ sy ny tanora avaram-pianarana ary miantso ny hery velona rehetra. Tanjona ny apaka amin'ny vahoaka ifotony ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tanjona iraisana ny fampandrosoana ny Madagasikara ka zava-dehibe ho an'ny vovonana ARMA ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Itoy eny anivon'ny faritra ny distrika ny commune ary ny fokotany izao fananganana bureau izao. Miverimberina loatra ny krizy eto Madagasikara, antony tsy mihevitra afa-tsy ny tenany manokana ireo mpitondra. Izany indrindra no antom-pijoroan'ny CAFIM na komity fanorenana ifotony any Madagasikara izay hovondronan'ireo antoko politika 19 manerana ny nosy. Isan'ny votoatin'ny fifanaovan-tsony ny fanekena fa ny colonel Mikael Randrenirina no filohan'ny fanavozana ny Madagasikara. Atsahatra ny Repoblika fahefatra, atsangana ny gouvernemanta fiara-mitantana ary tohizana ny ladinika ampandrosoana ny firenena. Nambaran'ny mpandrindra nasionaly izay tonga nametraka ny bureau régional loatra mangoro fa mila fanovana ny fanaovana politika eto Madagasikara. Tafapetraka araka izany ny mpandrindra régional CAFIM loatra mangoro sy ireo bureau mandrafitra izany natolotra azy ireo ny mandat. Asa miandry azy ireto ny ampielipatrana ny foto-kevitra hijoroany ity vovonana ity. Ilaina ny fanaovana fanadihadiana eny fotony ka ny fakakevitra no tokony hirosoana haingana mba hidirana sy hirosoana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy ny avy amin'ny fikambanana Alliance Vezo raha nampahatsiahy ny ezaka ho fampandrosoana izay aty amin'ny faritra Menabe. Anaovana antso avy amin'ny rehetra izao ezaka izao ho fampandrosoana ny Madagasikara indrindra fa ho an'ny faritra. Ny ainga avy amin'ny fanovana tian'ny tanora apetraka tamin'ny 12 septambra 2024 ny fijoroan'ny FFM na ny fanilo fanavozana ny Madagasikara ka teboka telo lehibe no targetran'izy ireo amin'izany dia ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, famoronana asa ho an'ny tanora ary ny fanatsarana ny famokarany tantsaha izay no amarian'izy ireo fa tsy manao politika. Tonga taty amin'ny distrika n'Andilamena ny mpandrindra régional
FFM aloatra mangoro nanolotra sy nametraka tamin'ny fomba ofisialy an'Andriamatoa Randria Mandimbisolo Andria Mahazaka ho mpandrindra FFM aty amin'ny distrika Andilamena sy ireo mpanolotsaina ary ny birao mpiara-miasa aminy izay natao tao amin'ny Depaza Hotel taty an-toerana. Nandritra izany dia nitafa mivantana tamin'ny antso ampitaindavitra tamin'ny reto vahoaka nanatrika izany ny filoha nasionaly ny ity FFM ity izay ny araba sy ny rarosoa ny ity mpandrindra FFM aty Andilamena ary nisy koa ny fiainona ny etaeta sy ny maharary ny vahoaka aty an-toerana izay miandrandra fanovana amin'ny lafiny maro ka hiezaka ireto farany anao izay tratry ny heriny ho fampandrosoana ny distrika Andilamena. Tonga nanotrona izao fametrahana ny mpitantana fanilo fanavaozana taty Andilamena izao ny solotena mpanjakana notariany lefitry ny lehiben'ny distrika Andilamena Ramatoa Aina Rasoatsara farany Lucia sy ireo olo manakaza maro sivily sy miaramila ary ireo solotena avy amin'ny Foibe FFM avy any Antananarivo notarian'Andriamatoa Randriankoto Edson sy ireo mpandrindra isam-paritra. Tao amin'ny tranobe Nosimboango moa no nanohizan'izy ireo ny fiaraha-misakafo tamin'ny alalan'ny ilay nofikena amin'ny tampihavana. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny distrika na Parafaravola ny 27 ny volana Aprily lasa teo ny fikambanana FFM fanilo ny fanavaozana ho an'i Madagasikara teto amin'ny komina ambanivohitra Tanambe no nanataterana izany lanonana izany. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny fikambanana teto an-toerana ny mpandritra patry ny fikambanana FFM aloatra mangoro araka ny fanazavana nataon'ny tompon'andraikitra dia mikendry ny hitondra ny etaeta ny vahoaka eny fotony ny fikambanana FFM hoentina anampy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nahazo tsodrano avy amin'ireo tangalamena ihany koa ny mpandrindra patry eto amin'ny distrika na Parafaravola izay tariny Dokotera Fidèle Randriamanana izay hitondra ny fikambanana. Ny sehatry ny tantsaha ao amin'ny distrika no lahara-pamena ho azy vahoaka maro no liana ka tonga nanotrina ity lanonana ity. Teo ihany koa ireo olo-mpanjakana maro no tariny lehibe ny distrika na Parafaravola ary ireo fikambanana maro samihafa. Lafiny kolotsaina miroborobo ny sehatry ny fampianarana kabary any amin'ny distrika ny Fandrina mitombo isa ireo mpianatra izany any an-toerana izay entan'ny fikambanana Manda Pikabary ka namoaka sy nanandratra mpianatra Pikabary andiany faefatra io fikambanana io ny farany herinandro lasa teo fiara-miasa tamin'ny fitalehavam-patry ny serasera sy ny kolotsaina any amin'ny faritra Amorony Mani. Alain Rodriche Rakoto Armalala. Fa rehefa mazava ho ny lalakombana dia nivato hanafitoana zay hita niahatra mindy anasinzo koa fa fantatrainy momba anareo koa mahazo mandrotsy ianareo tompoko. Tsy mety raha teny manao toy ny kolahy maro andro ka dia samy hanelo avokoa. Mitombo isa indray ireo mahay kabary atao anatin'ny distrika ny Fandrina fa mpianatra Pikabary miisa 320 mianadahy no navoaka ny fikambanana Manda Pikabary fisakany misalotra ny anarana hoe Ambioka. Mpianatra andiany faefatra navoaka ny sampana Manda Pikabary fisakany ireto nasandratra asiany tsofindrano ary afaka hapiatra ny kabary ny anarany eny anivon'ny fiarahamonina manomboka izao. Nampitondraina an'izany Ambioka izany mihevitra fa masomboly mba hanily hamokatra indray atao amin'ity distrika ny Fandrina ity ireo mpianatra nandarika tanivon'ny Manda Pikabary. Ary tena miezaka zahay mamoaka ny tsara indrindra mandreo mpianatra ireo ary ihany koa ireo mpianatra izay avoaka ireo dia efa niatrika an'izany fampiarana izany nandritra ny fotoana izay nianarana efa afaka miatrika sahadiny izany tontolon'ny kabary izany na misehatra karatsiana izany na misehatra akafaliana. Raipia ity andiany ity nisy olombavamboaka ny Madagasikara vavita eto amin'ny distrika ny Fandrina zava-manitra indray miary volamena izay nametraka ny mahazava-dehibe ny lanjan'ny kabary eo anivon'ny fiarahamonina no naneho fahavononana ny tenany hanampy amin'ny fampandrosoana ny kolotsaina atao anatin'ny distrika ny Fandrina. Kely tahaka amin'ny fanjaitra sady iskirana parasy no entina manjaitra akanjo eo zany mahita le oam-pitenenana toy zay tena mafy rehetra ary tena mafy koa ao anatin'izay fahaizanareo manandratra atao hoe zavatra anankiray tahaka izay zany no mba fanilina ihany koa no mba hisinja zavatra manokana ho an'ny distrika ny Fandrina. Ho fiara-miasa amin'ny fikambanana Manda Pikabary fisakana atao amin'ny distrika ny Fandrina dia notoloran'ny ny fitalavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina atao Moromani boky maromaro ahafahan'ny reto mpianatra Pikabary reto andalina ny fianarana nataony ireo mpianatra Pikabary mendrika tamin'ny ity andiany ity ahafahan'izy ireo mandalina latrany ny tontolon'ny kabary izay nianarany. Ho an'ny kabary manokana dia efa rahantsika mahita fa miroborobo tanteraka ny ety Fandriana tsy ela dia hotokanana ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina ao Ambositra dia mena toeranao tsika
afahana mampitatra an'izay ambaindray ny fampianarana kabary zay. Ambioka tsy maty maso fanantenana ho an'ny kolotsaina sy ny taranaka no lohahevitra noraisy ny fikambanana mandapikabary tamin'izao hetsika fanandratana izao. Ka nenimpolo mianada tamin'izy ireo dia piofana raha mpandalina kosa ny 570 mianada ary 7 ny voary sy mpampianatra navoaka tamin'ny fomba ofisialy teto. Afa mitombo isatrany ireo tanora avaram-pianarana eto amin'ny firenena saingy mipetraka olana ny fitadiavan'asa izay somary manantsarotra raha ny tolotra rosiny ireo tsenany asa nojerena. Mamolavola mpianatra ho matianina sy anana maro-pahaizana mamaly ireo tolotra misy eo amin'ny tsenany asa ireo université tsy miankina maro eto amin'ny firenena. Tsy voafetra ho any eto andrenivohitra ihany fa efa ahitana izany ihany koa ny any amin'ny faritra Andaoratsika. Mpianatra 700 mianada navita fianarana communication, gestion et management, comex et marketing, droit ary paramédicaux tao amin'ny prime Toamasina izay nisalotra ny anarana hoe Fantsafa, Rech, Vonona ary Alpha no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ka nitolorana ny mari-pahaizana DTS sy licence ary master 1 tao amin'ny espace Miomio Salazamay ny farany herinandro teo. Sambany tamin'ity taom-pianarana ity no namoaka ny andian'ny mpianatra voalohany tamin'ny sampam-piofanana paramédicaux ity université eto an-toerana ity. Tsy mitsaha mitombo ny fivoarana ity sekoly ity sy ny fitomboan'ireo mpianatra mandrato fianarana ao vokatry ny fiarah-miasan'ireo mpitantana amin'ireo orinasa maro samihafa na eto an-toerana na any ivelan'i Madagasikara ho fanomanana no avin'ireo mpianatra ireo hifanaraka amin'ny tolotra asa takiana ankehitriny. Ny AEC na ny American English Course dia sampam-pampianarana iray mampianatra ny teny anglisy miara-miasa amin'ny fikambanana Fizilampy eto amin'ny distrikana Batolampy. Ka mpianatra miisa 7 no notolorana ny mari-pakasitrahana ny 12 Aprily 2024 izay andiany voalohany misalotra ny anarana Success rehefa nahavita ny fianarana nandritra ny 3 volana. Mariana fa ny taona 2024 no niorenan'ity sehatra fampiofanana ny teny anglisy ity izay ao Antananarivo Foibeny ary amin'ny volana Jona ho avy izao ny fidirana ho an'ny dingana manaraka ho an'ny eto amin'ny distrikana Batolampy. Antoka izay ahafahan'ny tanora mivelatra sy mandroso ny fahaizana sy ny fifehezana ny teny vahiny. Mihamaro ireo tanora mandalina sy mianatra ny teny frantsay sy ny teny anglisy mifandraisana amin'ireo firenena hafa. Manampy ary manasoa ny tanora malagasy ao anatin'izany ny Messenger American English Club Hub. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo tanora mandidina ny 30 mianada nianatra teto amin'ny Mahaika Antsirabe ary notolorana ny mari-pahaizana ekeny izao tontolo izao. Amaranantsika tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ny resaka fanatanjahantena. Anisan'ny kianja namokatra olomanga teto amin'ny firenena ny kianja fanaovana basketball ao amin'ny CEG Razaka any Ambatondrazaka ankehitriny misedra olana amin'ny fahasimbana ity kianja ity ka namelona indray ny ampony ireo petit basket narenana amin'ny endriny tsara kokoa ny kianja. Michel Adera, Randriamanalina sy Flavien Randrianantenaina. CEG Razaka ty zany raha amin'ny basket ny resaka dia tena vakoka izy teo any Ambatondrazaka satria manaiky izay hoe any école izy ty nefa dia tsy nialon-jafy izy ty fa dia nahazo nanao teto daholo tsy nandoha vola tsy nanino zay pahay basket rehetra taty amin'ity Ambatondrazaka ty ka lasa lavitra any dia teto amin'ity CEG Razaka ty no miaina. Santionany amin'ireo nahita tombontsoa teto amin'ny kianja CEG Razaka raha matota tamo teto no nahaiza ny lalao basketball fonikely ary mbola eto ihany koa no ampitainy ny traika efa hazony amin'ireo katita kely taty aoriana. Efa mihasimba sy ratsy ity kianja anaovana lalao basketball sy volleyball ity ka rariny loatra raha marobe ireo tonga nandray anjara nanatitra ny anjara birikiny tamin'izao fity tsy mba hetra teloton ho fanarenana sy fanavozana ny kianja izao. Tonga teto avokoa mpianatra teto amin'ny CEG Razaka, mpianatra eo amin'ny nivon'ny sekoly tsy miankina, ny club basketball mijoro eto Ambatondrazaka sy ireo mpitiny basketball sy ny volleyball. Ny tena tanjona moa zany dia tsy maintsy avy tany ty asy ty. Rehefa aorianan'izao androandroany zao dia jerena ny toe-bola
dia efa fa mety hanompoka amin'ny asa avy hatranytsika ao am-pandrasana indray tsika mahita ny atiny fa tsy handrasantsika hoe kompleta teraka ny vola fa alefantsika ny asa dia eo tsika samy mifanohana samy mifanotady hevitra ao anatin'ny iza fa ny tanjosika zany dia vitatsika amin'ny fomba aingana izao terrain izao mba tsy siny hoe zava-poana zao ezaka natao rehetrarehetra nandritran'izay telo andro zao tsy mijanona amin'izao ny hetsika fa mbola mitohy ho an'ireo zanakapelezana ivelana Ambatondrazaka amin'ny alalan'ny tambajotra telo no andefasana izany. Efa betsaka amintsika no nangataka hoe andefasolarana tarbika ireto indray ny larana tarbi izay ahafahantsika mandrotsaka izay fohy amin'izay ezaka izay. Ho an'ny Airtel Money dia 033 87 701 47. Ny amin'ny Orange Money kosa 037 19 084 18. Ho an'ny As Money 038 64 183 24. Tsy mialonjafy ity kianja Seugerazaka ity ny komity fanorenana amin'ny alalan'ny fefy sy ny ao amin'ny Seugerazaka moa no mitantsoraka ny asa rehetra. Atapitra ny oran'ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrana ianao tany atokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao haman'ny fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.